Tunao antsika rehetra manrakariva ny havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mbola faly mamangy antsika rehetra isan-tokantrano amin'izao andro faharoa amin'ity herinandro ny fanamasina ity. Ndetsika hiara-nokatra ny baibolitsika mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny Salamo faha 400 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito, ary ny hira voalohany ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany amin'ny feon'ny zafindrony no ataontsika hankalazantsika an'Andriamanitra. Dia iaraitsangana isika hanevinahitra an'Andriamanitra. Misaoran'i Jehova rehefanako, Jehova Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy mivoninahitra ny fitafinao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka n'ilay, ary mametraka ny rainaindrian'ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rano matevina lokalisina, ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra hoirany sy ny lelafo mpanompony. Nanorona ny tany tambony fanorenana izy, mba tsy etsehany mandrakizay dory. Ny ranolalina no nasaronao azy tahaka ny lamba, nandifotra ny tendrombohitra azy ireny. Noho ny teny mafy nataonao, dia nandositra ny tendrombohitra, no ny feo kotrokoranao dia nirifatra izy. Amen. Ny fahamasinanao tokoa Andriamanitro no anatonana ianao ankehitriny, ary na dia tsy hita azy ianao fantatray tokoa Andriamanitra fa raha nisokatra ny masonay tamin'ity maraina ity, ny voninahitra ao Tompo no hitanay, ny fitiavanao Andriamanitro, ny famindramponao. Ary zay imbonanay Tompo amin'ny mpanao salamo hoe misaotra Tompo, misaotranao ny fanahinay, fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao. Ary Andriamanitra mamirapiratra, ary ny voninahitra ao no manjelanjelatra fitafinao. No ny famelanao anay Tompo hanana anjara hankalazanao amin'izao herinandro ny fanamasin'izao.
no hitanondreanay eto anatrehanao ary mandratanay ny feonay ny fonay ny fanahnay eo aminao mba hanjaka na halananay tokoa tompo ny fanahy ny fankatoavana ka hanaiky ny fitarianao ny fanamasina eny fa tsy ho amin'izao andro faharoa zao ihany fa amin'ny andro mpiainanay rehetra zay velomanay ny finonanao Jesosy Kristy ka anekenay anao marina ho lay tompo ho lay mpamonjy eny ianao lay nahary ny zavaboary rehetra ary nina moa fa nahary anay zanak'olombelona fantatray Andriamanitra fa lehibe loatra ny fiandriananao koa raisy tompo ny feonay izay misandatra aminao ankehitriny ary manjaka feno ianao eo anivony zao fotoana zao fa miandrandranao zahay amin'ny anarana Jesosy. Petraka isika miakavy tonga amin'ny famakena ny teny avy hatrany isika zay alohan'ny vavaka aorianany famakina ny teny firana fanampiny fa enina andriny voalohany. Mbola iara-inona misoavamaksotsika ry havana rirainay izay mitambatra tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa misotra noho ny fitiavana sy ny fitantanana izay natolotra ao anay ray nahatongavanay eto amin'izao toerana masina izao iombonana aminao andraisana ny hafatra avy aminao koa tonga ankehitriny ny fotoana izay amakina ny teninao sy andrenesana ny hafatra avy aminao dia ny fanahy masina ao an-trano izay efa ty anatinay mboka hiasa mahery Andriamanitra mba hahafahanay manatanteraka izao fanompoana izao ao ny mpanompo izay anatin'ny teny sokafany fomba mba afaka amaky ny teninao ka mba totoza izany soa tsara ary ao ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra tokoa fanahy masina mahery efa miasa ao anatiny mba hataterahiny izany fizarana ny hafatra avy aminao izany mba mitatsisy ambarana efa tsy nisitraponao rery ihany retiko izay manketaeta ny andrezan'ny teny masinao izany sokafony fomampananay tsiraray avy mba ho afaka ndray ny teny sy ny hafatra avy aminao amin'ity andro izay hozaraina aminay amin'ity andro aty dia mitenena tompo Andriamanitra araka ny fombanao fahafomona iainy tokoa izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy manaovanay sy anondratanay zavavasany. Amen. So tsika dia araka mamaky ny teny soratra masina ry havana izany vitantsika eo amin'ny toriteny fahatelo fatomboka amin'ny andimy fafito ka hatramin'ny tsara tombo fahatelo andimy fafito ka hatramin'ny fahatelo voalohany izay vakintsika zany dia ao bokony mpitsara tombo fahatelo andimy fafito ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Mpitsara tombo fahatelo andimy fafito ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo dia toizantsika ao amin'ny filazantsara araka filazantsara soratan'i Mateo tombo fafolo andimy enina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Mateo tombo fafolo atomboka amin'ny andimy enina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Voaranana izany ao amin'ny asan'ny apôstôly tombo voalohany tomboka amin'ny andimy voalohany ihany ka hatratra amin'ny andimy fahavalo. Asan'ny apôstôly tombo voalohany tomboka amin'ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa samy nahita itsika dia vakiako le tokony tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka namadino an'i Jehovah Andriamanitra ary manompo ireo Baly sy ny Asera dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy eo an-tanan'ny kosa
kosa risantaina mpanjaka Mesopotami. Izy dia nanompo amin'ny kosa taima 7 taona ny zanak'Israely, dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely, ary Jehovah nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely izay namonjy azy dia Otniel zanaky Kenazy zandrin'ny Kaleba. Ary ny fanahin'i Jehovah no tao aminy dia nitsara Israely izy sady nivoaka hiady. Ary kosa Sataima mpanjaka Mesopotami dia natolotro Jehovah teo an-tanany ary nahery ny tanany ka namely any kosa Sataima dia nandro ny tany 20 taona ary maty Otniela zanaky Kenazy. Ino izao maniraka anareo ho tahaky ny ondry ao amin'ny voany ambodi, koa endre tahaky ny mena rano, ary mora tahaky ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona, fahatolony ho amin'ny sinadrona sy ho kapohiny ao amin'ny sinagogy ianareo, ary ho entiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny apo ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manainy amin'izay fomba itenenanareo na izay holazainareo, fa omena anareo amin'izany ora izany izay holazainareo, fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahiny rainareo no miteny ao anatinareo. Ry Teofily, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy ny nampianarana hatramin'ny andro nampiakarana azy, rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny jaliany fa velona izy, ka niseho taminy 70 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-ny ambona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala ny Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa renareo tampoy izy, fa jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompo, amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anareo no ahalalany aho na ny fotoana izay efa notendreny indray amin'ny fahefany ihany, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jolia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, mitelinao ny fahamarinana. Amen. Sangala isika itenina Jehovah mahery isauvena ana jateza rasadi mahery kama vifa ingetuna nirena nasaka tututu nirena
mahery anareo amin'ny latsahany fanamasina aminareo ary hovavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farantany. Ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahavalo. Miavana no teny izay raisina ka hotoriana amintsika eo anivon'izao andro faharoa izao. Mbola ampitombona ao antsika rehetra hatrany aniny fahasoavana ny mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Riavana anao dimy anoatra isika eo anivon'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ka ny mikasika ny toerana izay hitaoman'ny fanahy ny apôstôly no resantsika voalohany dia ilay voalazy eto hoe Jerosalema, Jodia, Samaria, farantany. Petraka amin'ny fanontaniana fa maninona tokoa no Jerosalema, Jodia, Samaria, farantany no nde anatanterahana ny asa fijoroana vavolombelona izay tanterahan'ny apôstôly. Miavana manampy antsika betsaka ilioka raha nanoratra izao boky ny asan'ny apôstôly izao ka maneho ny amin'ireo drafim-pandaminana izay hahazahoan'ny apôstôly tokoa mitory an'i Kristy. Ary ny momba n'izao tontolo ny toerana izao dia hitatsika tsara fa rehefa nilatsaka tokoa ny fanamasina tsy fanontaniana mipetraka hoe hoaiza ny aleha ary tsy vitan'izany hoe hanomboka aiza isika amin'ny asa fijoroana vavolombelona fa avy hatrany dia voavaly hoe ao Jerosalema no anatanterahana ny asa fitoriana any Kristy, any Jodia, any Samaria ary hatramin'ny farantany. Zay manambara amintsika fiangonana koa avana zany eo anivon'ny fitarihan'ny fanamasina ny fiangonana ihany. Tsy fanontaniana tokony hipetraka koa hoe aiza ny aleha rehefa hanao ny asa fijoroana vavolombelona isika fiangonana fa mandeha araka ny fitarihan'ny fanamasina. Fa eto moa dia voalaza Jerosalema, Jodia, Samaria, farantany. Ireo dia manambara koa avana lay drafitry ny boky ny asan'ny apôstôly ka amara aminao eto fa ny toko sivy voalohany amin'ity boky ny apôstôly ity dia ny asa natao, ny asan'ny tanterahany apôstôly tao Jerosalema, tao Jodia, tao Samaria no asongadiny boky. Ary ny toko fahafolo hatramin'ny toko fahavalambroapolo farany amin'ity boky ny apôstôly ity dia miresaka amintsika lay asa mitanterahan'ny apôstôly tany amin'ny farantany na hoe raha marimarina kokoa tany amin'ny toerana lavitra ary jentilisa avokoa na olona hafa firenena no nitoriana any Kristy. Dia tsy niko manokana eto havana naninona tokoa moa hoe tao Jerosalema dia tsara ho fantatra raha raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko fahasivy ambin'ny folo dia mahita hoe zany Jerosalema izany dia voasafidy manokana eto satria atao lay nampitomany
any Kristy. Luka toko fahasivaminy folo ry havana no manasongadina an'izany a ny andininy fa 1:20 hatramin'ny andininy fa 4:20 nde ny ovakina vetivety amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary raha nanakaiky izy dia nahita tanàna dia mitomany izy ka manao hoe raha mbola nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza zay momba ny fiadana fa ankehitriny miafina amin'ny masinao zany fa ho avy aminao ny andro zay anangana ny fahavalo tovotany manodidina anao dia anenitra anao izy ka anidy anao manodidina ary anongotra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanakao ao anatinao ka tsy avelany izy vato mifanongoa eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro na mangiana anao. Jesosy Kristy nitomany aho ary taiza tao Jerosalema. Tsy vitan'izany ao Matio 7:20 aho ny andininy fa 7:30 ny andininy fa 9:30 dia misy an'izao teny zao a ry Jerosalema ry Jerosalema zay mamono ny mpaminany sy mitorabato zay rana ao aminao impiry aho no nitanangona ny zanakao tahaka ny fanombanany akoho ny zanany eo ambany elany fa tsy nety anareo. Indro havelaolao ny tranonareo. Ry havana Jerosalema lay toerana ny kotrokotrehana ireo tetika rehetra hanafoanana ny fanjakan'Andriamanitra zay nampalahelo ny tompo. Azo ambara tsy ohatra hoe Jerosalema lay toerana tena dangereux tokoa. Ry havana manambara amintsika ary hitaomana anao etoana zany ny fitoriana ny Jesosy Kristy ry havana tsy amin'ny tany malema araka ny heverintsika azy ary tsy ho zany no ho fijerintsika fiangonana raha mankatoy tokoa ny fitarian'ny fanahy masintsika feno fa na dia atao hoe ao amin'ny tany mafy azy dia ny manatanteraka ny baikon'i Kristy zay no antso atao ho atsika fiangonana. Inona moa nefa ry havana no asa araka izao asan'ny apôstôly 2 zao andininy fahavalo araka mivakina teo. Mazava ry havana ny asa ho tanterahany apôstôly dia ny hovavolombelon'ny Kristy. Soaran'Andriamanitra fa tsy hoe hovavolombelon'ny Jehova fa ny hovavolombelon'ny Kristy. Zay no nitaomany fanahy ny mpianatra tamin'ny fotoanandro ary hitaomana antsika fiangonana koa amin'izao fotoana izao. Inona moa ry havana le hoe hovavolombelona na ny dikan'izany manambara asa ry havana zany ary asa le atao ary ny asa zay mazava eto araka ny asan'ny apôstôly 1 hita taraka zany eo amin'ny andininy 1 le hoe ry Teofily lay boky voalohany zany hoe raha marina hitory lay zava-dehibe zay torin'lay boky voalohany zay tsy izy moa fa ny boky ny lioka lay ray amin'ilay filazantsara efatra. Zany hoe raha marina hitory filazantsara ihany zay lay hoe asa vavolombelona zay ho tanterahany reto mpianatra ireto. Izany hoe hitory ny nataon'ny Jesosy Kristy dia ny jaliany ny nahafatesany ny nahavelomany indray araraka ny voalaza eto ny nampiakarana azy tamidanitra. Zany ry havana lay asa fijoroana vavolombelona ho atsika zay tarihiny fanahy masina ary nina moa fa apetraka eto anoantsika indray amin'izao ora sy fotoana izao zay anambarana atsika hoe fotoana
zao misy atsika zao ry havana eny ianao no mahatsiaro hoe mihiboka nefa manana fotoana ihany ianao mba ivoahana ary rehefa mivoaka fantatra fa miona amina karazan'olona samihafa eny ry havana taominy anao hijoro vavolombelon'i Kristy hitory an' Jesosy Kristy ry havana indrindra moa fa ny nataony Kristy ny nahafatesany ny nitsanganany eny fa ny nampiakarana azy any an-danitra fotoana zao ry havana hitoriana any Jesosy Kristy tsy vitan'izany ry havana lay hoe vavolombelona na ny asa vavolombelona zay andrasan'ny fiangonana tariny fanamasina ry havana dia hitory ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny andriny fahenina amin'ity toko voalohany ity tsika ry havana mahita hoe koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompo amin'izao fa ny ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely inona moa ry havana no asongadin'izany teny zany hoe hitoriny amin'ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra lay efa tonga nefa mbola andrasana zay lay zava-dehibe hentin'ny mpianatra ary indrindra moa fa anasany Jesosy Kristy ny mpianatra tamin'ny fotoana andro ary anasana atsika koa ankehitriny efa tonga ry havana ny fanjakan'Andriamanitra nefa mbola ho avokoa nefa ary indrindra moa fa amin'ny andro zay iavian'i Jesosy Kristy ary eto ampiandrasana izany izaho sy ianao ry havana ny fiangonanao mitsangana maneke ny fitarian'ny fanahinao fa zao no andro hanatanterahanao zany fijoroana ho vavolombelona zany ary tadidino efa ry havana tsy miady rery isika amin'ny fanatanterahana izany asa fijoroana vavolombelon'i Kristy zany ary zay no hijorontsika hijerentsika ilay tapany fahatelo sady farany amin'izao hafatra zao dia le hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsarany fanamasina aminareo ina moa ry havana ny zava-dehibe eto ary inona fa tiana ho raisinao maninona ny tompo no milaza hoe ahazo hery ianareo hitan'ny tompo ry havana ary tsy kary Jesosy Kristy mihitsy raha ireto mpianatra ireto asika rehetra miara-manaiky an'izany fa mpianatra malemy mpianatra zay heverina fa atao hoe miditra sy mivoaka manoloana ny antso zay niantsony Jesosy Kristy azy ireo ary zavatra mampandesaina tokoa ry havana amin'izao fotoana izao indrindra fa inivon'ny fiainam-piangonana malemy ny fiangonana tsy resaka fotsiny tsika fa hatramin'isiny zay atao hoe confinement zay aiza re mba asehory le maridrefy hilazana fa mahery ianao andrina moa fa tena mijoro tokoa zany fiangonana Jesosy Kristy zany omaritsika ry havana miresaka ny amin'ilay lehilahy demoniaka ny amin'ilay lehilahy jamba ny amin'ilay lehilahy mona zay fantatra fa nositrano Jesosy Kristy ampandesaina maneritreeritra ry havana raha miteny amintsika tokoa lay antso amin'ity volana May ity hoe ankatoavy ny fitarian'ny fanahy masina hitatsika ry havana zany fa mbola misy olona mandany andro amin'ny fitarian'ilay fanahy ratsy nefa kristiana ry havana fahalemena zany tsy vitan'izany raha resahana mandrakariva indrindra fa ho ampitenenana amin'ny teny malagasy matetika isika miresaka mona sy marenina fa eto ry havana Jesosy Kristy manasongadina hoe jamba sy mona zany hoe mijamba tsy mahita mihitsy raha maro ary zany ry havana ny zavatra atao hita manamarika ny fiainam-piangonana amin'izao fotoana izao jamba ny olona maro no ity valana retina ity tsy mahita tsony ny Jesosy Kristy ary tsy mahita
lay Andriamanitra satria tako ny maso ary tsy vitan'izany mona riava mona ny fiangonana tsy manakambary manoloana izao atao hoe zava-misy atrehny inona riavana ny taonako anao ialao lay fahalemena misy anao ary tsy vitan'izany ibebary raha everina fa zany misy anao ankehitriny satria lay Jesosy Kristy maty nalevina efa natsangana tamin'ny maty dia efa nakarina ny an-danitra nahavita ny asana ny rahanazy ary indrindra fa efa nilaza tamintsika iny andro ny akarana iny hoe mahatsara nareo ny fialako fa raha tsy andeha aho dia tsy ho tonga aminareo ny fanamasina efa any an-danitra Jesosy aho efa naniraka lay fanahiny izy ny andro pentekostra olona zaina fa le andro lehibe nandatsara zany fanamasina zany fa zany fanamasina zany riava lay ambara ny soratra masina eto hoe lay hery ary hery mila raisiny zany riava ary fantatra fa hery nampitoerina ho atsika fiangonana hery zay miasa eo anivon'ny fiangonana riava ahatanterahana lay antsony Kristy hoe ho vavolombeloko ianareo arak'izany riavana mba havitatsika tokoa ny asa dia lay asa ny Kristy lay fitoriana any Kristy ary fitoriana ny Kristy amin'ny toerana maro satria izay lay Jerosalema Jody Samaria faratany toerana betsaka ary zany tokoa riavana no lay vina izay mipetraka eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy hoe vondosiko laza tsara ny nosy Madagasikara arak'izany riavana raiso lay hery hoy ilioka toko faha 7 andininy fahasivy ambefapolo lay hery avy any amin'ny avo indrindra zany riavana lay tadiavin'Andriamanitra ho raisina fanontaniana mipetraka ahoana nefa no hampitoetra zany hery zany ho fiainanao alina moa fa andraisanao zany hery zany ny voalohany indrindra riavana tian'Andriamanitra isika handray tanteraka zao sary manaraka izao voalohany indrindra raha ane asa anatanteraka asan'Andriamanitra tsika riavana dia aza mihevitena avita izany ho irery zay no oka ho toe-tsaina toe-po anananao ary tsy vitan'izany hitan'Andriamanitra ny faiblessenao ka ny andraisanao lay hery arak'izany dia mila manana fifandraisana akaiky amin'ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny mpianatra tamin'izany fotoana zany ary isika fiangonana koa amin'izao ora sy fotoana zao zay hitonoko anao riava manana fifandraisana amin'Andriamanitra isanandro ary ataovo ho fotoana opportunité ho anao zao mihiboka izao ampitombo ny hery ao anatinao hanatanterahanao ny antsony Kristy adina moa fa ny fitarian'ny fanamasina anao vakio ny Baiboly vakio ny tenin'Andriamanitra ary tsy vitan'izany feno ivavaka ny tontolo andro zay misy anao dina fa ny tontolo zay ainanao mba hitombo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra anao ka ahazo hery manoloana ny asa zay napetraky Jesosy Kristy antsika ho tonga ihany riavana ny fiafarany zao fimbona izao fa ny zavatra hafinaritra dia hitanao hitafatsangana ary dina fa ho vavolombelon'i Kristy
ary andeha hamakivaky toerana maro eny fa na toerana mafy azy mba azaonao mitory ny filazana tsara ny Jesosy Kristy. Ko dia mahirezany avy ho amin'ity andro androany ity efa nasehon'Andriamanitra amintsika ho aiza moa ny alehantsika raha hanatanteraka ny asany vavolombelon'i Kristy tsika. Alina moa fa raha omen'Andriamanitra hery isika ary efa ampelantananao zany hery zany avy amin'izao ora sy fotoana izao rehefa nomena anao ny fanahy-masina. Ko mahirezany avy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any fahasoavany sy ny fiadanany ho atsika tsirairay avy. Amen. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra ranaizany an-danitra misaotra anao zahay ny amin'izao andro faharoa izay taomanao anay izao ary ahatanteraka anay tokoa ianao tompo ka zahay kristianina rehetra izay vidinao tamin'ny ranao Jesosy Kristy lay nitafianao ny herinao dia ny fanano masina tsy hihodikodina intsony Andriamanitra fa handray andraikitra avy hatrany ary ataovy tompo ny fitoeranay tsiraray avy ao anatin'ny tokantraminay amin'izao ora izay fotoana izao hitombonay amin'izany hery izany ary hery tompo izay tianay raha misy tokoa ny tsy salama dia hataonao tompo ny anasitranana azy ary zany fahasalamana izany tompo loharanom-pankatoavana ka hitondranay mandrakariva tompo ho amin'ny asa vavolombelonao Kristy indrindra fa ny fitorinanao Jesosy Kristy lay fanandresiny ary lay mampitoetra anay fiangonana ho mandresy ary zany fandreseny zany Andriamanitra ho hery lehibe ahatanterahanay tokoa tompo ny asa fijoroana vavolombelona amin'izao ora sy fotoana izao ary mandra-piavinao Kristy mba ho zany tokoa ny fiainanay tsiraray avy dia mametraka anay ny tontolo andro misy anay zahay eo ampelantananao Jesosy Kristy izay nampianatra anay vavaka manao hoe raha inay ho zay Andriamanitra ho tonga ny fanjakana atao aneny sitraponao mety an-trano tahaka ny Andriamanitra omeo anaynomiana sahazo anay ary mamela anelokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitona anay ny fakapanahy fa manafahana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Ambara amintsika arak'izany havana hamarana zao fotoana zao isika ary mitohy hatrany ilay fanarantsika sy fiainatsika ny herinandro ny fanahy-masina ka manasana indray ho tonga ary lina fa anokatra ny vata mpifandraisana eo anivony zao serasera mpifandraisana izao raha-pitso amin'ny enora ka hatramin'ny fito dia hiaratsanatsika alay ny tsodrano ary aoriana ny tsodrano mira 7:20 sy 700 fahatelo 7:20 sy 700 miaratsika mbola manondratra trano ny voninahitra Andriamanitra raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anarany Jesosy Kristy to ary Andriamanitra lehibe fahasoavana izay fa niantso anareo araka ny hareny voninahitra izay ao amin'ny Kristy izy ane ampiona izy ane atanteraka izy ane ampitoetra anareo ho azy hatranany ny voninahitra mandrakizay fa ho aminareo rehetra izay amin'ny Kristy ane ny fiadana. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ary amin'ny anarany ray sy zanakany ary ny fanahy-masina. Amen. Basy toy ny sakafo.